voarain'ireo mpanjono Maitrano teto amin'ny fikotana mahavatsy voalohany ireo fitaovana hoentina manjono avy amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ka ny ministry ny harena anaty rano sy ny jono no tonga nanatitra izany notrony ny solombavambahoaka voafidy tato anatin'ny distrika ny Toliara voalohany ary ny lehibe ny faritra Atsimo andefana. Fa izay fangatahana zay avy amin'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina no nanomezana azy any Haranto sy Vary koa mba hiarahana faly amizao andro ny enamby-roapolo Jiona zao. Ko dia mankasitraka sy makatelina ry zareo satria fa ela tokoa izy io, fa elaela ihany nefa tsy mba nisy olona namonjy andreo raha tsy vao tamin'izao. Ko reny aloha ny voatsiram-tanana izay nentina makaty fa mbola ho avy ny Manitsabe. Difensiam-poko aloha le faly aho, ravo aho fa mitondikahy marina filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amizareo. Ny fisaroko azy hoe nemenaho ireo file ireo, nemenaho moa varakitapo raiky. Izao hetsika izao dia atafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ny ampiroboroboana ny fari-piainan'ireo mpanjono madinika raha ny nambaran'ny ministra tompona andraikitra hatrany.